politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Fahantrana lalipaka, fitondrana tsy mahay mitantana, misy malagasy efa tena mihinan-kinam-pona. Organisation internationale du travail, maro ny mpiasa hiaran-doza eo am-perinasa. Jean-Louis Rakotoambo mila ravaina sy arenina ifotony mihitsy ny rafitra misy eto. Sady mampalahelo ny mahamenatra ary tokony hahatonga saina ny zava-niseho tany Tomasina farany teo. Vary voapirofo sy voamoarina fa efa lo simba no rarahana gazoalina sy ny dorana ary nalevina anatin'ny tany no ny fandrombahan'ny olona indray. Efa tena tsy takatra intsony ny vidim-bary. Ilay foto-tsakafon'ny malagasy koa manjary manao tao foana ny olona sasany. Voatery niditra tsehatra moa ny mpitandro ny filaminana satria efa tsy azo hohanina intsony ireo vary ireo. Tsy aivina ihany vary lo 20 taonina no nidorana tany Tomasina ny alatsinainy lasa teo. Sary iray maneho fa tena manitra vadiran'ovana ary tena mihina pako ny malagasy sasany. Tsy miraharaha izay kalitao sy hoe vary simba sy lo izany fa tena mizotra makany amin'ny hoe arapaka izay azo arapaka satria noana sy tsy misy atokona. Na misy aza moa no ny teny hoe omena ny biby sy ny akoho no antony mbola nakana ireo vary ireo. Tena mbola nofinofy hatreto aloha ny hoe havita tena ara-tsakafo sy hatratra ilay fetra farany rofaingo $500 isan'olona isan'andro ety miaina. Raha tsy misy hetsika goavana sy tena fanovana ny paikady fomba fiasa. Tsy kabaro no mampandroso fa asa miteraka vokatra, asa azahoam-bola. Mety ho hafa kokoa ny sarin'ny tranga teto raha tany amin'ny taona 2024 taorian'ny fanonganam-panjakana no efa nifantoka tamin'ireo filana fototra ny fanjakana sy ny mpitatana teto toy ny fampianarana, famokarana, fahasalamana ho an'ny daholobe, famoronana asa, fifehezana ny fandriampahalemana. Variana loatra tamin'ny rendrarendra sy ivelany ary ny fanaovana tetikasa, tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny mpitondra. Dia izao raha mahita izao aty amin'ny 15 taona teo aoriana ny vokany, mihamantra amin'ny malagasy. Dikan'izay tsy miloza rehetra izay ary olona ny tonga omikinaposafotsiny izany. Mbola manjaka be eto Madagasikara ny mpiasa niaran'ny loza eo am-panatanterahana ny asany ary ireo mpiasa eny amin'ny sehatra tsy miankina no tena tratran'izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny Organisation internationale du travail na ny OIT. Izy ireo izany atao mitondra ny sy fiara-miasa ho amin'ny fakan-kevitra ity dia miteny hoe inona ny zavatra tena misy iainana eny ambony toerana izay misy ny fanamboarana trano, misy ny fanamboarana vala ka misy mpiasa ny asa izay moa ny antony. Sehatra ngeza isan'ny ahitana izany ny sehatry ny fanamboaran-trano sy ny fanamboarana lalana izay mampiasa olona manodidina ny 500 alina sy 3 hetsy ka ny tanora no tena rasibatra araka ny fanazavana hatrany. Efa misy ny politika pirenena edina fampiasana ankizy. Marina fa ny toetra raha amin'izao fotoana izao dia mety mitombo isan'ny ankizy miasa. Ankizy miasa no toko resahana, ankizy miasa raha ny tarehimarika tany amin'ny 24 dia eo amin'ny 2 tapitrisa sy 3 alina ny ankizy miasa. Io azavaiko tsara, io tsy ilay hoe ankizy manao raharaha, tena hoe ankizy miasa izany hoe mikarama izy amin'ny asa ataony ary tsy mianatra izy. Nanomboka ny taona 2024 dia nisy ezaka lehibe nataon'ny OIT mba hampihenana faran'izay aingana izany loza mety hitrango eo am-panatanterahana ny asa eo anivon'ny toeram-piasana izany ary ho fanatsarana ny aro-loza sy ny fitandrimam-pahasalamana eo amin'ny asa eto Madagasikara. Isan'izany ny fanomezana fiofanana ho an'ny mpiasa malagasy ahafahana misoroka ny loza eny amin'ny toeram-piasana. Mizotra makany amin'ny fandraisana andraikitra hanatsarana ny aro-loza sy ny fitandrimam-pahasalamana ny amin'ny BTP izany rehefa mivoaka tsara ny taty dia io ihany koa hoe fanadihadiana avoaka fantatr'izao tontolo izao ity ary tena ilaza ny zavatra tena iaina amin'izay lafin'ny sécurité santé au travail izay. Ankehitriny dia mitodika manokana amin'ny fanatsarana ny aro-loza sy ny fitandrimam-pahasalamana amin'ireo mpiasa misehatra fanamboaran-trano
sy ny fanamboarana lalana, ny sahan'asa fanadihadiana, fitadiavam-baolana ary fanampiana tanterahany Organisation Internationale du Travail miaraka amin'ny Ministeran'ny Asa sy ny Fampananana Asa ary ny lalàna sosialy. Natomboka tamin'ny fakan-kevitra izany ka nahafahan'ireo mpisehatra rehetra mitondra ny heviny sy ny fanatsarana ary maka torolalana ahafahana mampandroso ny fiadivana ny loza eny amin'ny toeram-piasana. Zava-dehibe ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny maha-olona sy ny resaka fahasalamana ary ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Dia eo amin'ny 2,700 eo isa-taona ny loza voambara any amin'ny KNAPS zany. Raha tsy mahazo majorité ianao any amin'ny 2 tiers anoany ao amin'ny Assemblée nationale tsy afaka ninona ataonao fa dia haingo-tsehatra ianao. Hanao proposition de loi ianao tsy lany, hanao motion d'empêchement ianao tsy vita, hanao motion de censure ianao tsy vita, hanao enquête parlementaire ianao tsy azo atao, hanao mise en accusation ianao tsy misy, hanao tatitra mivoaka ianao tsy avela. Haingo-tsehatra ni ianao zany. Aimbermaina toy ny iran'ny katolika hoy ny antoko-teza ny fandraisana anjara fifidianana député rehefa tsy azo maronisy any amin'ny antenimieram-pirenena. Rafitra mikatona hoy ny filohan'izy ireo Jean-Louis Rakotombo no raha malala fahiainana eto amin'izao ka mila ravaina sy arenina ifotony mihitsy izany fa tsy mety io izy. Diso fantatra loatra ilay fomba fitondran'ny Andry Rajoelina ny firenena. Ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ary mahatonga ny teza hoe mila manao refondation tsika. Ilay lalam-panorenana mila miova. Loi organique na ny lalàna feny antenimieram-pirenena mila miova. Raha ohatra zao ohatra fotsiny toro-kevitra hoe azo atao ny enquête parlementaire rehefa groupe parlementaire anankiray no mangataka ho amin'ny tombotsoam-pirenena. Raha zany zao no misy dia mety ny ilatsahana député. Tsy mieritreritra izay fifidianana io aminay io tsy fifidianana efa hita hoe verrouillé io tsy mitombona fa zay manome toro-kevitra amin'ny ankapobeny hoe mahatonga ny teza tsy milatsaka ary manana proposition ndao aloha amboarina ilay izy. Dia zany le hoe ndao aloha amboarina ny anay hoe raha ny député il suffira mba hoe groupe parlementaire ny soratana any amin'ny inona dizy teo loi organique amin'ny feny député sy disy règlement intérieur raha mba ohatra ka hoe misy groupe parlementaire anankiray manana initiative mangataka ny hoe ndao atao enquête parlementaire ohatr'izao na hoe ndao atao mise en accusation nitsy satria ohatr'izao ny dossier dia amin'izay fotoana izay mba azo teherana sy azo antoka ny parlementaire. Izay hoy izy no nahatonga ny teza nanapa-kevitra tsy handray anjara amin'ity fifidianana ity mba tsy ho haingo-tsehatra fotsiny. Ka mila amboarina tanteraka, mila manao refondation tsika fa raha tsy izany dia anara-tsy very ohatran'ny Vitsaona fotsiny izany demokrasia izany eto Madagasikara.